Olona kitra ho an'ny sokajy zandriny any dia ny zoma andro teo nananga teto an-tanindrazana ny ekipany Jesaia andeha hiatrika ny Danakopoan ho an'ny sokajy U13 sy ny U15 fifaninanana izay ataony Danemark ny 12 ka hatramin'ny 20 Jolay ho azao. Mialohan'io fifaninanana Danakopoan io anefa dia mbola hiatrika lalao maromaro, lalao ara-pirahalaina ny ekipany Jesaia mitondra fanazavana mahakasika izay dian'izy ireo zay ny filohan'ity Jesaia ity Aravelona Rivo Jasmine. Ny fanomanana moa dia efa nandritra ny fotoana lava ny manana Jesaia fa tamin'ity somary velatra kely ny Jesaia satria misy le mpilalao avy any amin'ny faritra zany nanatevin-daharana dia misy ankizy anankitelo avy any amin'ny Jesaia avy amin'ny Batorazaka gardien de but avy any Marontsetra ary misy joueur anankiroa avy any Sambava. Ireo moa zany dia tamin'ny herinandro ity tonga fa ny fanomanana satria raha ity dia ataonay ity zany dia somary miavaka hatramin'izay nandraisanay anjara. Ny antony voalohany dia kategoria roa nandraisanay anjara, I13 izay lalovina olona 7 sy ny 15 izay lalovina olona 12. Mariana moa zany fa eo amin'ny 7 ny isan'ny ankizy, ny 13 mahatratra eo amin'ny 14 ary ny 15 mahatratra 15 miaraka amin'ny mpanazatra anankiroa, miaraka amin'ny staff administratif anankiroa, dia misy tompon'andraikitra izay miamboninahitra ao anatin'ny Jesaia moa zany izay misy solon-tena ray aman-dreny koa manaraka anay ihany. Ny tournoi io zany dia manomboka amin'ny faraky amin'ny 10 volana Jolay izao, zany hoe misy match atao zany amical atao any Norvezy, avy eo misy avy eo zay manatrika an'ilay tournoi le Coupe number 1 any Danemark, dia vita zay dia miverina Paris, dia misy match amical atao zay misy joueur gasy anankiray moa milalao anatiny ataony Lille zany amin'ny 17 volana Jolay. Tanjona efa nandray anjara tamin'io ny Jesaia tamin'ny taona lasa tonga teo amin'ny ampaivadalana, inona ny tena tanjona amin'ity? Ny tanjona zany amin'ity dia fanirian'ny zanak'olombelona moa dia androsony lavilavitra kokoa no zavatra efa dingana efa vita mba hihoatra amin'izay le quart de finale zay zany tratranay mba mieritreritra zay mba tafiditra ao anatina carré maninona moa raha no finale raha maninona moa raha champion satria aza dino fa Jesaia zay mialeto fa rehefa tonga zay dia malagasy ny afantarin'olona anay avy amin'ny Madagasikara, dia zay zany no mitarika anay mba solotena amin'ny Madagasikara dia tondra amin'ny faneva amin'ny Madagasikara mba tsy ampitrangamena-tra ny tanindrazantsika. Manana moa zany dia mariana fa tamin'ny herin'ny tena ny Jesaia samiriera zany indrindrandrindra moa fiaraha-miasa mavitrika tamin'ilay ray aman-dreny izay tena anisan'ny nanampy ary ny karakara bebe satria dia tena tamin'ity voyage ity zany dia ny Jesaia miaraka ny ray aman-dreny ihany no mitady ny ento-manana ka izay no voamaika mampahisy heritsika anay hoe mba ho lasa lavilavitra kokoa satria samy motive nareo mpilalao na ny mpanazatra na ny mpitantana indrindrandrindra fa ny ray aman-dreny izay tonga marobe moa manatitra an'reto ankizy reto eto.